ampifaliana ry havana malala no iarabanantsika rehetra ny atokantrano any amin'ity ariva ity hiaraka eto indray isika andinika anjay lesona ny amin'ny hery ny azo fijaliana izay efa natombotsika nanomboka tamin'ny alady teo ary amin'ity andro fahadimity dia fifaliana ho ay atsany any manolotra antsika izao fandaharana izao faniriana dia samy anjay hery anjay aim-panavaovao isika eo ampanjaisana ny lesona amin'ity anio ity ko anomboantsika ny fotoana ry havana malala isany dia manasanao andeha hiaraka hivavaka isika angataka ny fidiran'ny fanamasina antseritra amin'izao fandaharana izao hivavaka izy ray masina isoranay ianao no ny fiarovanao anay tamin'ny tontolo andro tsatsa izao ariva izao indray izahay afaka ny iain'ny teninao afaka ny andinika ny amin'ny hery ny azo fijaliana tompomasino sokafy ary ny fonay amin'ity anio ity mba anaiky andairany teninao ary mitenena aminay Jesosy izokobe fitio fa miaino izahay zanakao fa amin'ny anaranao Jesosy no anonana ny vavaka amen. Tadidinao ve ny zavatra nitsanga tamin'ny Aogositra 1770 tao amin'ny tanàna iray atao hoe Hiroshima tany a Japon nisy an'izay toe-javatra nitsanga izay ny aodiaody teo amin'ny lanitsy Hiroshima mantsy tamin'ny fotoana io ny fiaramanidina mpiady Amerikanina B29 izay nitondra bomba mahery vaika izay nalatsaka tamin'ity tanàna ny Hiroshima ity vokatr'izay fipoahana bomba teo amin'ny tanàna ny Hiroshima tamin'ny Japon tamin'ny volana Aogositra 1770 izay dia maro ny olona maty ary rava-tanteraka ny tanàna ny Hiroshima tamin'ny fotoana io ry havana malala voambara tokoa fa tsy mbola nisy fipoahana mahery vaika hatsamin'izay ka hatsamin'izao teto amin'ity tantara nyity tany ity fa izao nefa tadidio ny azo fijaliana kosa no tena nitondra fipoahana sy fiparitana mahery indrindra teto amin'ity tany ity hatsamin'izay nisin'izay manerina izao tontolo izao tokoa mantsy ny fiparitana sy ny hery ny azo fijaliana ry havana malala fantatsao ve fa nantoton'Andriamanitra teo Kalvari daholo ane ny hery rehetra nilainy mba hamonjena ny olombelona rehetra ny tanjony mantsy dia ny ahatonga lafatra ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy isika zanany tian'Andriamanitra hiverina amin'ny laoniny tahaka amin'ilay tany edena mbola tsy nisy ny fahotana izay ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona izay sarobidy loatra eo masony ary izany no antony natonga an'Andriamanitra nanotona ny hery rehetra teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjena antsika olombelona rehetra amin'ity anio ty ary sika dia andeha hijery hoe inavy ary ny hery ny azo fijaliana teboka efatra no jerentsika ny amin'izay hoe ny hery ny azo fijaliana izay rehefa avy nijery sika tamin'ny omaly amin'ny impacta na ny ako ny azo fijaliana teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny vokatry zany dia amin'ity anio ity dia hijery sika ny amin'ny hery ny azo fijaliana ry havana malala niteboka voalohany ity naresahana aminao ary amin'ity anio ity dia izao hoe maneho ny hery ny fitiavan'Andriamanitra ny azo fijaliana maneho ny hery ny fitiavan'Andriamanitra ny azo fijaliana ry havana malala tadidio fa fanehoana ny tena toetra n'Andriamanitra ny azo fijaliana tsy vitany hoe tonga nofo tetỳ ambony tany fotsiny mantsy Andriamanitra fa mbola nanao sorona ny ainy ho faty teo amin'ny azo fijaliana ho an'ny zavaboariny izay tiany indrindra ihany koa izy
tao anatin'izany sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany tokoa mantsy no ahitana ny tena fitiavan'Andriamanitra tanteraka ity tany ity. Rehefa malala fitiavan'Andriamanitra naseho amin'ny hazo fijaliana. I Paoly dia milaza fa tian'Andriamanitra isika na dia mbola mpanota aza. Izany hoe zao ny tadidio ry havana malala isany. Tsy niandry antsika ho tanteraka Andriamanitra na hoe homendrika ny fitiavany vao hoe tiantsika izy. Andenge hovakitsika ny ao amin'ny Romanina 5 Romanina 5:5 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ry havana malalo, mbola mpanota ianao dia efa tianao Jesosy, efa tianao Andriamanitra. Andriamanitra tsy niandro hoe aleloha izy ho tanteraka vao tiaviko isika olombelona manao tahaka izany, fa Andriamanitra tsy nanao tahaka izany ry havana malalo, fa isika mbola tao anatin'ny fiainam-pahotantsika mihitsiny, isika mbola tsy nieritseritra ny verina mihitsiny no efa nanapirofo tamintsika Andriamanitra fa tiantsika izy tamin'ny lalan'ny nahafatesany zanany tena tiny teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy antsika. Ry havana malala, tadidio ary fa maty ho an'ny olombelona rehetra teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ilay zanak'Andriamanitra mba atsapantsika fa na dia teo aza ny farantsiantsika sy ny fandavantsika azy dia isika no tanjo ny fitiavan'Andriamanitra. Ry havana malalo, ianao ny tanjo ny fitiavan'Andriamanitra. Ny antony nandoran'Andriamanitra ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana dia ianao ny tanjo n'izany. Ianao ny antony nijaliany Jesosy, fitiavany ianao zany. Amin'ny ankapobeny ny olombelona ary za koa matetika tahaka izany dia izay manisy soa ihany izay manisy soa antsika ihany no tiantsika eto amin'ity tany ity. Marina zany matetika dia izany. Fa matetika alahelo sy fahatezerana no avantsika ireo izay tsy tiantsika na ireo mankahala antsika. Fa izao ry havana malala, adinontsika fa ny fitiavana no hery mahery vaika indrindra afaka manova zavatra eto amin'ity tany ity. Raha tahaka izay ny toesan'olombelona hoe ny olona akaiky ny fony manao soa azy ihany, ny soa azy ihany ny tiany, fa Andriamanitra kosa tsy matahaka izany. Fa izao mantsy Jesosy nokapohina, nampitsaliana, novonoina rehefa tonga teto amintsika. Kanefa ka ny aneho fitiavan'Andriamanitra amin'ny olombelona koa ny tanjona natongavany teto amin'ity tany ity. Azonao an-tsaina ve izany? Ny antony natongavany teto dia ny aneho ny fitiavan'Andriamanitra, nefa inona nasetsin'olombelona izany? Novonoina izy, nampijaliana izy, nokapohina. Ry havana malala, mieritreritra n'izany fitiavan'Andriamanitra izany dia matsapa hoe tsy rarina zany, tsy rariny loatra izany zavatra izany. Kanefa no ny amiko no ny aminao dia ny eken'Andriamanitra izany zavatra izany. Io fitiavan'Andriamanitra atsika io dia azo arina tahaka izao. Izay andro tamin'izaho tany ambanivohitra taloha dia ny andro omby izay dia nisy zanak'omby nifatotra teo amin'ny hazo anankiray. Nifangiditra teo amin'ny hazo nitady ny fatoranyity zanak'omby ity. Dia rehefa hitako ilay zanak'omby mitady ny fomba rehetra mba hamahana ilay tady eo amin'ilay hazo dia iny afa nanatona. Rehefa nanatona ilay zanak'omby dia nikoropa-kizy natahotra. Tsy fantany ny ataoko eo mantsy. Dia rehefa nanatona dia novahako ilay tady mifangiditra tamin'ilay hazo. Fa rehefa nivahako ilay tady mifangiditra tamin'ilay hazo dia iny aza tsantsanga. Iny ilay zanak'omby fantsoka, nandosa, natahotra. Dia tahaka izany koa, tahaka ilay zanak'omby koa ny olombelona. Tsy fantany
tahaka n'lay zanak'omby hoe tsy fantany fa ny anavitra azy am'lay eo amin'ilay hazo ny amany fatorany eo amin'ilay hazo zay nampisaingiditra azy teo amin'lay hazo natongavako teo dia matetika koa isika zanak'olombelona manao tahaka izany tsy fantatsika fa ny antony natongavan'i Jesosy dia ny amahantsika amin'ny fatorany fahotana ry havana malala ny azo fijaliana dia mampianatra antsika fa tiantsika Andriamanitra raha mbola miodina sy mikomianina isika dia tsy ho takantsika mihitsy anefa ny asarobidin'izay zava-niseho teo amin'ny azo fijaliana izay zay taditio raha mbola miodina sy mikomy amin'Andriamanitra zasy ianao dia tsy ho tsapanao mihitsy ny hoe tena sarobidy manao analoatra ane ny zatra natsehon'Andriamanitra tamintsika teo amin'ny azo fijaliana izay hoe tsy sazy natao an'olombelona meloka fotsiny ihany fa tena zavatra nylaina dia ny fanehoana amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay no nitsanga teo amin'ny azo fijaliana tsy hoe sazy natao an'ny olombelona meloka fotsiny fa tena nilaina satria tokoa mantsy ry havana malala raha tsy maty teo amin'ny azo fijaliany Jesosy dia tsisy fanavotana tsisy famonjena aisy anao ry havana malala ilayntsika eo amin'ny fiainantsika izany matsapa hoe tiana izany ary ny azo fijaliana no manome fahafampo antsika manoloana izany filana izany tamin'ny nanehoan'Andriamanitra fa tiana isika ary tena nisahirana ny mahasoantsika sy no avintsika mihitsy Andriamanitra tadidio ary zay ilay teboka voalohany ny azo fijaliana no fanehoana ny hery ny fitiavan'Andriamanitra atsika na dia tsy mentsika azy isika na dia mikomy azy isika dia nasehon'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana ny hery ny fitiavany tsy miovaova antsika zanak'olombelona teboka faharoa zay rentsika dia izao hoe maneho ny herin'Andriamanitra mpamonjy ny azo fijaliana izay andro zay tany a Chine ny sororo-tany goavambe zay ary vokatsy ty ororo-tany ty dia maro ny tsano ny anjera nisy orinasa lehibe iray potika mihitsy tamin'izay fotoan'izay rehefa tonga ny mpamonjy voina hijery ny fahasimban'ilay orinasa hijery sao dia mbola misy olona velona tao ambanin'ny tany sy tao ambanin'ny antsotsano zay ny anjera dia injo nisy lehilahy anankiray tavela tao ambany antsotsano lehibe anankiray niezaka namonjy ity lehilahy ty ny mpamonjy voina sy ny olona rehetra teo amin'ilay toerana tamin'izay fotoana izay niezaka nibata lay antsotsano mavesatra be zao nefa nizatsa nisy tsy vitan'izy ireo tsy zakan'izy ireo ny nibata lay antsotsano ilay lehilahy nefa amin'io maratsa ao ambany aho miantso vonjy rehefa verevitra ireto mpamonjy voina ireto dia io nahita camion teo kaikaiky teo moron-dalana dia rehefa nahita ilay camion ry zareo dia nahita hevitra hoe maninona moa raha afatotra amin'ny camion makatady dia afatotra amin'ny camion ity antsosany ity dia sitoma amin'ny camion rehefa izay nataon'izy ireo nafatotra ilay antsosany dia nafatotra tamin'ny camion dia nostoma tamin'ny alalan'ny camion ary injo afaka somatsara lay antsosano ary avotra somatsara ity lehilahy ity ry havana malala azo tanterahina tsara ny mamonjy olona iray tsy ho faty vokatsy ny loza na aretina tahaka ity lehilahy teo ity fa kosa ny amonjy azo tanteraka amin'ny hery ny fahafatesana dia mila hery izay tsy vitan'olombelona mpanota tanterahana ry havana malala ny faharesena farany sy tanteraka ho an'ny fahafatesana mantsy dia izao ny fipoahan'ny hery mahavonjy ny azo fijaliana ry havana malala no ny hery mahavonjy ny azo fijaliana dia resy ny fahafatesana tamin'ny nahafatesan'i Jesosy no nisehon'ny hery ampy amonjenan'ny olona rehetra eto amin'ity tany ity na izay velona amin'izao fotoana izao na izay mbola tsy teraka
raha mbola maharitra ny anjo ny tany. Ny nofinofon'Andriamanitra mantsy ry havana malala isany dia ny aneketsika izany fanomezany fiainana lehibe ao aminy izany. Ny Jaona 7:1 zay toko sy andininy efa ainao tsy anjery dia milaza izao teny izao mantsy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jaona 7:1 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mazakizay. Ravana malala, nofinofon'Andriamanitra ny aneketsika izany fanomezan'ny fiainana lehibe avy any amin'izany. Natolo Jesosy tokoa mantsy ho fanomezana ny ainy mba hahatonga antsika izay tokony ho faty mba hanana fiainana mazakizay. Raha tokony izany no faty teo amin'ny hazo fijaliana, raha tokony ianao no faty mazakizay dia nanaiko ho faty Jesosy mba hanananao hery ho any amin'ny fiainana mazakizay. Raha malala ankehitriny dia te hiteny anao aho hoe tsy misy sakana afaka mampijanona an'Andriamanitra tsy hamonjy antsika amin'ny fahafatesana mazakizay intsony. Tadidio fa natongavan'i Jesosy teto amin'ity tany ity dia ny hamotika ilay manana ny hery ny fahafatesana dia tsy iza izany fa Satana. Izay ny antony natongavan'i Jesosy teto amin'ity tany ity, ny anjava ilay manana ny hery ny fahafatesana, fa kosa anome fiainana manjakizay ho an'izay manaiky azy, izay manaiky ny hery ny hazo fijaliana. Ry havana malala, resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tena fahavalontsika dia tsy iza izany fa mifahafatesana. Izany dia midika famonjena ho an'izay manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy manokana. Raha tianao ny azo izany famonjena izany dia manekenao hiasan'ny hery ny hazo fijaliana amin'ny teny ity. Efa resy teo amin'ny hazo fijaliana Satana ny fahafatesana. Raha manaiky anao dia tsy hiara-ny fahafatesana mazakizay fa ho any amin'ny fiainana mazakizay. Teboka fahatelo zay rentsika amin'ny teny ity dia hoe maneho ny herin'Andriamanitra mamindra fo ny hazo fijaliana. Maneho ny herin'Andriamanitra mamindra fo ny hazo fijaliana. Ry havana malala, zavatra tsy ahita-karina no nitsanga teo amin'ny hazo fijaliana. Zao mantsy ny zahatsanso teo. Nataon'Andriamanitra ny zaka ny fahotan'olombelona rehetra ny zanan'ilay tokana izay tsy mensika izany. Efa hitan'i Isaia dia meloa io zavatra io ao amin'ny Isaia 3:5, Isaia 3:5 manao hoe nataon'Andriamanitra ny asa tamin'ny avokoa ny elontsika rehetra. Neken'Andriamanitra tokoa mantsy tamin'ny fomba mahagaga ry havana malalo tamin'ny alalan'i Jesosy sy ny fivesarany sy ny fitondrany fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia nomeny antsika ny vokatsy ny famelan-keloka noho ny hazo fijaliana. Neken'Andriamanitra ny fahafatesana izay ny ainan'i Jesosy. Neken'Andriamanitra ny fijaliana ny aretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria izany ihany no antoka azontsika famelan-keloka sy famonjena eto amin'ity tany ity. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa nampitafian'Andriamanitra fahotantsika Jesosy, izy izay tsy nisy ota mba hahatonga antsika ho voamary ny anatsihany. Ry havana malala, tsy misy fahotana tadidio ty teny ity. Tsy misy fahotana na dia marikoriko tahaka ninona aza izay tsy avelan'Andriamanitra. Teo amin'ny hazo fijaliana tokoa mantsy no nanokafan'Andriamanitra loharano tsy mety ritra izay manadio, mamela ary manafaka ny mpanota sy ny olomeloka rehetra amin'ny fahotany. Mety misy fotoana ianao mieritreritra hoe tsy mensika anao izany famelan-keloka izany, kanefa izao tadidio tena izay tokoa raha ny tokony ho izy. Raha ny tokony ho izy tsy mensika anao, kanefa izany antony izany dia tsy tokony antony, tsy tokony andavatsika ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Marina fa tsy mensika isika, fa izany koa tsy midika hoe satria tsy mensika an'ilay izy aho dia ho laviko ilay izy. Tsy mensika an'ilay izy ianao,
kanefa omen'andriamanitra mahamaim-poana ho anao zany amin'ny teny io ty ekeo zany aza lavina izany ny anjasan'andriamanitra amintsika ny anjasan'andriamanitra amiko sy aminao dia nitonjako ny fahotako nitonjantsika ny fahotantsika eo aminy izay ihany efa vita ny zavatra rehetra efa natao ny zavatra rehetra fa ny anao sisa na tsy mihetsika azy ianao afaka no mihetsika ianao raha mitondra ny fahotanao eo aminy rehefa malala teboka faranjery antsika amin'ny teny io ty dia izao manao hoe manana hery manova avy amin'andriamanitra ny azo fijaliana manana hery manova avy amin'andriamanitra ny azo fijaliana ny azo fijaliana tokoa mantsy dia tsy hoe fanehoana ny tena fitiavan'andriamanitra atsika fotsiny ihany fanehoana ny herin'andriamanitra mamonjy atsika fanehoana ny famonjam-pon'andriamanitra atsika na dia mpanota tsy mentsika asika fa ny azo fijaliana koa dia tadidio fa manana hery manova manovanao rehefa malala mbola manohy manaparitaka ny hery manerina zao tontolo zao ihany ny azo fijaliana amin'izao fotoana izao afaka manovantsika foana ny sorona nataon'i Kristy ho antsika 2 fotoana lasa izay raha tao amin'ny teny hafa dia mbola manohy ny asany amin'ny tantaran'ny olombelona rehetra tsany ny hery ny azo fijaliana noho ny azo fijaliana tokoa mantsy noho ny azo fijaliana tokoa mantsy dia feno rivotsy ny fahasoavan'andriamanitra izay mamela ny fanahy hiasa tsy ankojanao am-pony olombelona mpanota ny fanahy masina rehefa namalala tadidio fa ny fahasoavan'andriamanitra no misitona antsika eo amin'ny azo fijaliana sy mandresy lahatra antsika ny amin'ny mampanota mila famonjena ny olona iray ary tsy vitan'izay ihany fa ny fahasoavan'andriamanitra no manamora ny fon'ny olona anankiray ho voakasiky ny fitiavan'andriamanitra izay naparitany teo amin'ny azo fijaliana ny fanahy kosa tsy andany zany dia manasa antsika hanaiky ny fitiavany ny famonjeny ary ny famelan-keloka avy aminy zany hoe reo olona izay manaiky izany fanasan'ny fanahy izany no mananjana ny mistero ny fahaterana izay rehefa resaka tamin'ny Jesosy ny mpisorona be anankiray Nikodemosy ny anarany dia niteny tamin'io lehilahy ty Jesosy manao hoe raha tsy ateraka injay ny olona tsy afaka miditsy amin'ny fanjakany lanitra dia nanontany tena Nikodemosy hoe ahoana koa natonga zany fahaterahana injay zany tsy azo ny mantsy ny tiany Jesosy tenenina fa hoe ny atao hoe fahaterahana injay dia fahaterahana ara-panahy izany ary havana malala raha ekenao ny fanasan'ny fanahy izay mibitsika ao aminao hiantoraka hibanja ny azo fijaliana dia ho ateraka injay ianao ho avozona injay ianao ry havana malala olom-baovao tahaka ny Paoly i Paoly taloha mpamono olona mpanenjika mpampijaly olona kanefa taty aoriana novain'ny azo fijaliana dia lasa malemy fanahy tahaka n'ilay kapiteny teo amin'ny azo fijaliana ilay kapiteny teo Kalvari olona mpamono olona mafo tsy mamiza fo tsy miantsa kanefa nanaiky novain'ny azo fijaliana tahaka reo olona marobe nandritra izay 2 taona lasa izay betsaka reo olona afaka mijoro vavolombelona fa tena novain'ny azo fijaliana ry havana malala afaka manova manana hery manova ny fiainanao ny azo fijaliana zao mantsy no teniny Paoly ao amin'ny Kortianina 2:5-7 manao hoe ko raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo raha ekenao dia afaka manovanao olom-baovao ny azo fijaliana manana hery manova olona ny azo fijaliana manova olona ho lasa olona tsara ho lasa olona be famonjam-po rehefa namalala tianao ve hiova ny fiainanao tianao ve hiova ny toetranao manantonao amin'ny azo fijalian'i Kristy fa raha izay zahatsa mitsanga raha manatona ny azo fijalian'i Kristy ianao dia hovain'ny azo fijaliana ny toetranao
rehefa namalala ny herin'ny azo fijaliana dia tsy voafetsy raha tsy hoe isika mihitsy no manda tsy hamaly ny antsony Kristy izay ataon'ny fanahy amintsika. Tsy misy fetsa io heriny io rehefa manaiky ianao ny asan'ny fanahy masina bitian'ny fanahy masina ao anatinao dia tsy misy fetsa ny herin'ny azo fijaliana. Fa kosa raha manday izany ianao dia tsisy azony atao. Hoarin'i Jesosy tahaka ny andrimby aimon goava mety koa matsy ny azo fijaliana. Zao voalazany eo amin'ny Jaona 4:10-20. Jaona 4:10-20 manao hoe ary izao raha sanja sa hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatinazy. Jesosy mihitsy nyteny fa hitaona ny olona rehetra anatinazy izy. Ka ekenao ve no taony Jesosy anatinazy eo amin'ny azo fijaliana? Ekenao ve izany? Rehefa malala ho an'ireo izay manaiky ny fanasan'ny fanahy dia hanandrasany masiny eo amin'ny azo fijaliana izy. Ary voasarika eo amin'ilay mpamonjy no ny hamaroan'ny fahatsarana sy famelan-keloka eo amin'ny azo fijaliana izy. Teo amin'ny azo fijaliana no nanehoan'Andriamanitra fa tiany isika. Teo ihany koa no nanehoany fa te hamonjy antsika izy. Ny azo fijaliana dia maneho fa Andriamanitra mpamindra fo sy miantsa ny andriamantsika. Ary indrindra ny azo fijaliana afaka manovanao sy ny fiainanao. Rehefa namalala ekeo ny fanasan'ny fanahy mibitsika ao anatinao amin'iteny ity hiantoraka hibanjina hiantsampy eo amin'ny azo fijalian'i Kristy. Fa raha miantsampy eo ianao dia hamonjy anao Jesosy. Raha miantsampy eo ianao dia hamindra fo aminao Andriamanitra. Ary raha miantsampy eo amin'ny azo fijaliana ianao dia hovaina ianao olom-baovao ao aminy. Homenjika na tsy menjika aza dia homenjika ny fiainana mazakizay. Rehefa namalala andeha isika amin'ity hariva ity ity ampamaranana. Andeha isika tsy handa ny herin'ny azo fijaliana miasa ao anatintsika fa andeha ekentsika izany ary andeha hiantoraka eo amin'ny azo fijaliantsika. Zao no torohevitsan'Andriamanitra ho aso anao amin'ity hariva ity. Isaia 5:20. Isaia 5:20-20. Zao ny torohevitsan'Andriamanitra. Zao ny antson'Andriamanitra ho aso anao rehefa namalala. Zao vaky ny teny manao hoe mijere ahy dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra. Fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Miantso anao Andriamanitra amin'ny teny ity. Te hanovanao izy, te hamonjy anao izy, te hamindra fo aminao izy, te haneho ny fitiavany aminao Andriamanitra, fa naneho fitiavany aminao Andriamanitra. Fa ny anson'Andriamanitra aminao dia zao hoe tsotra fotsiny ihany mijere ahy dia ho voavonjy anao, manatona ahy, miantoro ahy ao amin'ny azo fijaliako, fa manana hery ampy hanovanao, ampy hamonjy anao ny azo fijaliako. Rehefa malala amin'ny teny ity andeha hiantoraka eo amin'Andriamanitra isika. Ny anjasan'Andriamanitra amintsika nitondrantsika ny fahotantsika eo aminy. Ny anjasan'Andriamanitra amintsika nijerentsika azy satria eo aminy ihany no misy ny famonjena, no misy ny fanafahana azo antoka. Eo aminy ihany no misy ny vahaolana azo antoka amin'izao fiainana izao. Ka raha ekenao andeha hiantoraka eo amin'ny azo fijalian'i Jesosy isika. Andeha hibanjina ny Jesosy eo amin'ny azo fijaliana isika. Andeha hanatona sy hijery azy isika. Fa Andriamanitra nefa nyteny manao hoe mijery ahy dia ho voavonjy anareo. Raha ekenao amin'ny teny ity andeha isika hivavaka hanatona ny azo fijalian'i Kristy, hangataka ny azo fijalian'i Kristy hiasa ao anatintsika, hamonjy antsika, hanafaka antsika ary hanova ny fiainantsika. Raha ekenao dia manasa anao ny atokantrano andeha isika hiaraka hivavaka. Isaoranay ianao noho ny herin'ny azo fijaliana izay nomenao anay. Isaoranay ianao satria naseho anao taminay fa tia anay ianao
naseonao teo amin'ny azo fijaliana izany, na dia mpanota na dia mbola mpanota azy izay dia mikomy aminao foana, fa ianao kosa dia maneho fa tia anay ianao, ary noho izany fitiavanao anay izany dia mamonjy anay ianao, maminja fo aminay ianao, ary te hanova anay ianao olom-baovao aminao. Ifonanay aminao Jesosy io, ny fanaovanay tsinitsinina, ny herin'ny azo fijaliana eo amin'ny fiainanay. Ifonanay aminao ny fanaovanay tsinitsinina, ny fanamasina zay mibitsika aminay iantoraka eo amin'ny azo fijaliana. Fa amin'ity hariva ity, mangataka aminao zay Andriamanitso, vonjeo amin'ny herin'ny azo fijaliana izay, afao amin'ny herin'ny azo fijaliana izay, ovay amin'ny alalan'ny herin'ny azo fijaliana izay. Ka fandrinay manomboka izao olom-baovao ao aminao, hiara-mandeha aminao isan'andro. Jesosy malalo, ataovy zava-misy amin'ny olona rehetra zay miaino izany teninao izany vavaka izany. Ary faniriko Andriamanitso ho eo anilanay atsany ianao, hiaro anay, omba anay isan'andro. Hitona anay ho eo amin'ny azo fijalianao. Fatonona amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany. Amen. Izay ny fotoanantsika ry havana malala tamin'ity hariva ity, ny faniriana dia izao hoe, izasy anao, samy anaiko voasitony ny herin'ny azo fijaliana, samy antoraka eo amin'ny azo fijalian'i Kristy, ary samy hiaina andeha miaraka amin'ny azo fijalian'i Kristy. Ny tompo ane ombanao, ny tompo ane hitahanao, ny tompo ane hiaro anao sy ny ankonanao, ary manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahasatsa izay. Samy hitahin'Andriamanitra daholo ilay avina malala izany. Amen. Until